mahafinaritra mitafatava amintsika rehetra indray amin'izao takarina iva ny alatsinainy izao miarahaba tompoko isaky ny fiandohan'ny herinandro moa tsika dia manome ny mety ho toetry ny andro mandritra ity herinandro vaovao ity amin'ny ankapobeny dia saika alina izay malefaka no andravitra ny toetry ny andro any afaraparan'ny herinandro any izay vao mety tombo herikely izy io ny mampiavaka izy tiany koa dia ny mety ho fandalovana front araka ny vinavina izay hitanay izany front izany dia fifanojona rivotra mangatsiaka sy rivotra mafana rehefa mifanojo ireo dia miteraka andian-drahona izay mety hitondra orana tandrifon-drahona mety araikotroka ary izay front izay mety handalo any amin'ny ilany atsimo nositsika iny izany hoe any atsimo andrefana ny anosy androy ary ny atsimo atsinanana iny rapitso sy rafakapitso dia efa mila miomana amin'izay zany ianareo izay mipetraka any amin'iny faritra iny raha hoan'ny androany manokana dia mandrafitra ny toetry ny andro ala izay malefaka araka ity sary hita amin'ny zanabolana ity mazava amin'ny ankapobeny fa aty amin'ny ilany avaratra atsinanana no misy andian-drahona kely manifinify vokatr'izay rapitso vao maraina dia efa anorana malefaka ny antalasy isam-bavany dia ny eto amin'ny fatry ny avoatany somary misy andian-javona vao maraina ny ankoatr'izay dia ifandimbiny rahona sy ny masoandro omaina ny andro amin'ny ankapobeny ny tolakandro indrindra ny amin'ny takariva no ahitana orana tandrifon-drahona mety araikotroka ny any amin'iny atsimo andrefana hipakatra ny andro sy ny ilany atsimony faritra nosy izany dia itoy anorana malefaka hatrany ny any amin'iny sambava sy antalahy iny izany sisan'izay dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny ny vinavina ho an'ny maripana 10°C ny ambany indrindra any avakina karatrany ary ny ambony indrindra indray dia 12°C any maheva tanàna ho antsika tia miala sasatra amin'izao faraparan'ny volana aogositra izao dia ny any amin'iny ilany avaratra andrefan'iny zao ohatra dia tsy latsaky ny 30°C ny maripana ambony indrindra fa ny eto amin'ny fatry ny avoatany manodidina ny 4 hatramin'ny 5°C raha ivoaka ivelan'ny Madagasikara ary ianao dia ny any Paris, Milan, Johannesburg dia ifandimbiny rahona sy ny masoandro ny any Nairobi ihany no ibalika benga be masoandro dia ny any Bangkok sady mafana no anorana tandrifon-drahona ny andro ho andro nosy manodidina antsika dia homaloka ny andro ny any Port-Louis, Comores ary Saint-Denis fa mifandimbiny rahona sy ny masoandro any Seychelles dia izay indray ary no amaranantsika ny fandaharana androany mandra-peona indray ary tompoko.